Ndeo raha tsika ity feoan'ny ity fanazavana sy resaka ny fanaovana tamin'ny solitenan'ny mpino anankiray zany izy nijoro Vavolombelona tamin'ny zavatra hitany zany tao anatin'ny fiangonana izay nivavahana nandritra ny fito taona. Iniko tsy tenenina ny anarany mba ho fiarovana ny anonyma ny tsy olona ity na izany zany anefa dia ho hitanao ao anatiny izay resaka ho ataon'izay ny detaina ny antsipiriany samihafa zany ny zava-misy tena zava-misy marina ao anatin'ny tony fiangonana itony mba hanairana ny saintsika rehetra mba tsy ho voarebirebiny zany araky le hira teo hoe tokony ametra-panontaniana tsika fa raha ny sekta de heran'ny tanàna mihitsy raha le antsony hoe fiangonana zandriny de heran'ny tanàna fa mitondra inona ho atsika reny ary mitondra inona ho an'ny firenetsika. Alefako ty feo ity fa tsy indrindona angamba ianao zao te hieno azy dia arahanao tsara de enonao tsara mba hampisokatra ny masom-panahy ny tsirairay avy sy ny saitsika rehetrarehetra ihany koa amin'ity maraina ity andao ary. Pino anankiray teo aloha zany tao amin'ny Fiangonana Shine no manaiky mijoro Vavolombelona zany hitantarany le fihetsiky ny mpitandrina zany na ny pasteur bishop moa ny fahafantarana azy ao anivon'izay fiangonana izay isaorantsika satria nanaiky hijoro Vavolombelona zany hitantaran'izay zava-misy zay dia ny fanontaniako voalohany aminao aloha hoe ahoana ny nahatonga anao tafiditra ho lasa pino zany inona ny nasarika anao nahatonga anao hoe lasa hivavaka ao amin'le fiangonana? Nahatonga miaraba ny mpiaino aloha de faly miarabanao matamin'ny lalatina. Nahatonga voasarika iangona tao amin'ny Fiangonana Shine zany de indray alarobia maraina nieno fandarana tamina radio anankiray de nisy toriteny tao. De fandrenesana an'le toriteny zany de tena hoe mampianatra ny olona de amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, mitaizany olona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary raha ny fahinonan'le toriteny zany de ohatrany hoe tokony andeha hiangona any satria tena tsara be amin'ny fiangonana. De tafiditra zany ianao tafiditra ho anisan'ny mpivavaka nanantona tany zany de tafiditra ho anisan'ny mpivavaka inona no niseho rehefa avy eo satria ohatrany hoe ho an'ny mpitazana ety avelany zany de ohatrany hoe mandresy lahatra be le mpitandrina kanefa betsaka ihany ny fanontaniana zany ny interrogation misy hoe ahoana marina tena fandehan'le fiangonana. Rehefa tafiditra tao anatiny de ny zava-niseho sy ny zava-nitranga moa zany de ohatrany any amin'ny fiangonana rehetra misy hira fizarana de misy vavaka de misy toriteny fa saingy nampiavaka an'le izy fotsiny zany ary le ohatrany hoe voamena piraikitra tao zany le hoe hira fizarana tsara be misy ny sonorisation complet zany de tena manaraka rythme amin'ny toetrandro ankehitriny tena mavelombelona tena manahitaitra tsy mampatory mihitsy zany le izy fa tena hoe mampifony saina sy ny fanahy de tena mahatafiditra lalina mihitsy zany le izy tena mandrisika an'le olona le hoe hivavaka indrindrindrindra fa hoe hira fizarana zany tena hoe mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny tena ohatrany hoe voame zany hoe ohatrany hoe tonga ny mitoerana tena tokony alele olona fa tena misy fiavahany izy fa tsy ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny fiangonana rehetra zany indrindrindrindra moa fa le toriteny zany amin'ny voalohany ohatrany hoe mampianatra ny olona foana zany atahotra an'Andriamanitra ka toy ny tenin'Andriamanitra fa saingy ny nahavariana kely fotsiny zany rehefa vita le toriteny ny fahita moa any amin'ny fiangonana hafa rehetra de ohatrany hoe tonga de mandeha ny rakitra fa ny anazy ny tena nahavariana zany dia misy toriteny faharoa indray ho an'ny rakitra ary le toriteny zany de ohatrany hoe tsisy Andriamanitra anao fahagagana mihitsy tsy anao fahagagana mihitsy Jesosy raha tsy tena hoe manao rakitra tena vola be mihitsy ary ny tena nahavariana ary zany le fanambarany manao hoe manaova ny tsy fanao izy raha te hahita ny tsy fahita ary nisy fotoana zay ndray maka zany tao am-piangonana ohatrany hoe ka irahantsika malala moa zany feto amin'ny firenena efa elaela ihany ny firenena nandalo krizy de ozy izy mantsenay hoe nareo izy raha te hahita fiovana amin'ny fiainanareo zany hoe te ho ambinina ara-tokantrano te hahita asa ny tsy mananasa te ho sitrana ny marary te hifankatia ny mpivady miady te hahita olo-tiana tena le sahaza mihitsy zany le mbola tsy manambady atao amin'ny fiangonana de tena zay vola rehetrarehetra anaty poketranao any sy na anaty portefeuille-nao de atao vorakitra daholo
so nefa ny zavatra tena nahagaga sy nahatalanjona tamin'ilay izy rehefa natao le rakitra zany tena ny vola ray manontolo tokoa no nalefa de nisy fotoana aloha zany le fiainana ohatrany hoe nety any fa rehefa nampianatra baiboly teny zany izy de ohatrany nisy zavatra nanaitra zany rehefa nivakiana tao anaty baiboly hoe ay Jesosy zany ny mode opératoire ny rehefa miasa tena hoe fa nahazo maimaim-pona nareo sy komanimeza maimaim-pona ny nazy nefa zany ohatrany mahavariana satria le Jesosy ny zany ohatrany tsy mety manao ininona raha tsy aorinany rakitra ary nisy fotoana zany ny tena mbo ohatrany nalay-panahy mbo ohatrany nitsapatsapa kely na nandrakandrana hoe koratsinonako sy isakalady so hoe de vola be foana no alefa raha mahalala koa moa fa ndraindray zany ny vola pelatanana tsy voatery 50,000 miakatra foana de nanandrana ary ny tena nandefa ary 100 sy 200 tonga am'izay ny problema ny katso am'izay ty fiainana de tonga de nahavariana de zao hafahafa zany le fitrangan'le zavatra satria tonga de lasa ohatrany misy fandrahonana zany eny mitoroteny hoe ianao ane ozy misangisangy amin'ny hoavinao za de milaza aminareo aza misangy amin'ny hoavinao ary 100 sy 200 za de gaga mihitsy ozy mahita ny fanatitra ndraindray ary 100 sy 200 fe ozy no ataonao fanatitra de manateny ianao fa ahita ny herin'Andriamanitra am'zany ary ny tena nanaitra zany le toy an'le fezateny rehefa aveo hoe aza gaga ndraindray raha iverenan'ny aretina raha marary de tsy mety sitrana ny asanao ndraindray tsy mandeha loniny zany anga ozy ny tahin'Andriamanitra anao misy aminareo reo no izy mampiditra chiffre d'affaires amina miliara mihitsy za tsy mbola nahita mpafolo-karena centaine de millions mihitsy tatozina 200 millions ary ny tena ny zavatra nampalahelo ary ndray maka zany ohatrany hoe le toroteny kely talohan'ny fanatitra zany nisy fotoana izy zany satria mino fotoam-bavaka zany ndraindray misy fotoam-bavaka zany rehefa amin'ny andavanandro ohatra talata larobia lakamisy sy ny lady de somary ohatrany nitodika tamin'le tsy anasa izy zany de ozy izy mantsy ny tsy anasa zany hoe nareo tsy anasa rehetra reo ozy izy za de gaga ozy izy isaky ny misy fotoana zao de mamonjy fotoam-bavaka foana de lasa ny saiko ndraindray ozy marina mafy ny rakitra ataon'ireny raha tsy ary 100 sy 200 de tena eo zany mahalasa saina anao satria isaky ny manao ny toroteny faharomelohan'ny rakitra io izy zany de ohatrany hoe terrorisena foana zany le olona hoe tena tandremo fa fady ary 100 sy 200 ty fanatazan-drakitra ty raha te hiova ny fiainana de tena eo zany le olona de ohatrany hoe frustré zany hoe ay ahoana ary zany no atao de moko raha tsorina zany le tenitenina de mamezabetsaka zany raha te hiandry fahagagana mamezabetsaka raha te ahita fahagagana ary ny tena mahagaga amin'le izy zany ohatrany hoe miankina amin'ny angezan'le zavatra ilainao sy tadiavinao zany de tsy maintsy apakarina foana zany le vola arotsaka nefa ndraindray zany ny tena de mahita mihitsy hoe tena ohatrany misy olona ohatrany tsy miotsona mihitsy zany ny fiainan'le olona nefa efa vola be no alefany vola be no alefany de ndray maka moa zany nisy fotoana izy tena niteny mihitsy hoe misy aminareo reo izy izy nitaraina taty amiko hoe tena tsy miova mihitsy le fiainana fa ny taloha ihany ny taloha de hijory vavolombelona aminareo aho izy izy talohan'izay mivady nanokatra ny ty asa ty ozy izy de nisy zavatra nitakiny tompo taminay hoe manaova sakrifisy miatra manaina de tamin'izay moa zany ny exemple nyraisiny le tantaran'ny Abrahama sy Isaka de hoe nisy fotoana ozy Abrahama nitondra ny Isaka natao fanatitra tenitendrombohitra le izy zany tena hita mihitsy hoe hovainy le tenin'Andriamanitra zany mba histonana n'le matériel sy le objet de valeur any amin'le olona de rehefa tonga de nitendrombohitra ozy izy de nahatonga ny Abrahama lasa ray ny firenena maro anesy ka noho izy nahafoy an'ny Isaka ka androany ozy izy raha tianao hiova ny fiainanao tena hoe ahitany tsy fahita am'izay anao sy fahagagana zay tsy mbola nisy hatr'izay niainanao nisy eo amin'ny fiainanao de tena inona ozy ny zavatra tena hitanao miatra amin'ny ainao tena sarobidy aminao ny anay mivady ozy tamin'ny nanangana ny tiasa ty nisy golfanay zay ny namidinay nanaovana ny tiasa ty de noho ny aveo zany ny tena nahavariana tamin'izy rehefa tena namaky ny baiboly moa zany ambony maso akory ny agagako raha nahita fa
ny tenin'Andriamanitra tamin'iny dia nanamarina fa Isaka tsy natao fanatitra zany akory. La preuve Isaka zany mbola velona tao aorianany nefa le zavatra zany forceny fotsiny hoe Isaka natao fanatitra. Dikan'izay hoe zay zavatra tena sarobidy aminao any atolory atao fanatitra. Dia mamele piny nefa be dia be ny olona tena nirohatra zany nanatitra. Nisy nanatitra télé écran plat tao. Nisy satria raisina koa zany na tsy vola aza fa na ohatrany hoe fitaovana zany dia raisina foana. Na dans nature ary zany dia mandray izy. Nisy nanome collet volamena, nisy nanome gourmette volamena. Nisy nanatitra salon cuir. Ary nisy somary ohatrany natsikaiky kely tamin'ity zavatra niseho ty moa zany dia ny tenako tamin'izay ohatrany nandalo olana ara-pitiavana zany dia ohatrany hoe nifanojo le zavatra dia ozy izy hoe mety misy aminareo reo izy mandalo olana goavana araka lefa niteneniny teo zany dia tonga dia le miatra amin'ny ainao mihitsy atao za tamin'izay nanana telefônina tena tsara be zay dia tena ozy aho hoe tena mba ilaminan'ny fiainam-pitiavako alefako anty telefônina ty. Tamin'izay zany le olo tiako lasa nanaraka lehilahy hafa tany le lehilahy hafa narahany io nefa olona tsy hafa eny rehefa avy eo tantaraiky ny toyany fa rehefa nalefako le telefônina zany akory ny agagako fa raha nantenaina zany hoe ilamina le fiainam-pitiavana iverina le olo tiana dia avy nanao fanatitra niezaka niresaka taminy akory ny agagako fa mivady bendrana le fahagagana satria lasa le namako akaiky indray zany lasa vadiny le olona tiako iarahana. So dia mbola tsy ampy le fanatitra nomenao mbola tsy miatra manaina tsara ngam vazivazy moa zay fa ny tiako antaniana hoe mba fantatrareo piny ve nefa hoe makaiza ny vola rehefa avy eo zany raha ohatra nge hoe manangona vola be dia mba fantatra hoe ohatran'izao daholo ny fomba tsinjaranan'le vola mba mety hoe tsy maninona ihany satria tsy misy ohatrany hoe manana iasany ianao hoe voafitaka na escroquer zany ohatrany hoe voasoloky eo anatin'le izy raha mba fantatra mazava hoe makaiza ny vola ka makaiza ny fandehan'le vola fantatrareo piny ve? Le fandehan'le vola miditra ao dia somary ohatrany mampametra-panontaniana ihany satria rehefa nisy fotoana zany somary ohatrany mba niresaka taminy ihany hoe mba isin'ny mangarahara satria ianao azoko antoka fa ianao ve moa pastera hoa dia amitaka an'ireo olona rehetra ireo satria matoa ianao mazava ho azy manofa rex zany manofa ritsa vola beny zany miditra ao moa hita daholo koa moa zany le fidiram-bola rehetrarehetra vidina VCD vidina boky rakitra mpavolo-karena sy ny karazany be dia be ny vola miditra dia rehefa nangataka an'izay mangarahara zay dia nelaelany le resaka zavatra nahagaga nefa dia zao valy boraingina teny amin'ny toroteny zany ny valin'le izy hoe raha misy aminareo te ahitany miditra sy mivoaka ozy izy dia aloha dia tsorona aminareo marina fa ny vola rehetrarehetra zay miditra ato dia mandeha any amin'ny asan'Andriamanitra daholo fa raha misy te ahita detail aminareo ozy izy dia ndana makany amin'ny mpitambola kanefa zany ny zavatra tena nahavariana dia zao ny mpiara-miasa aminy zany zay nanomboka taty amiko tenako za zay miteny zany nisy fotoana mba niara-niasa taminy any ny tenako dia mandeha zany ny tena makany aminy nisy fotoana ampanaovy ny asa reny ao trano zany ohatrany hoe fikarakarany resaka sary sy ny karazany dia mampananteny izy hoe meko frenao izy fa apetrako any amin'ny birao ny vola dia tonga any amin'le birao zany maka ny le freko tonga any afa tsy isen'izany ao na vezivezy iny zany indroa intelo inefatra dia ny farany moa zany ohatrany hoe leo zany le na vezivezy dia tsy nanohy an'le fiaraha-miasa tamin'ny mitsony fa nipetraka tsotra fotsiny tao am-piangonana aloha zany mandra-patonga an'izay hoe sampana manaraka idirako indray